Ilay fara fitiavana tantara indray miseho nosoratany Iazarandria Manalomanana. Ireto avy ireo animiaina ny tantara. Iarylala Lydia sy Iazarandria Niaraka tamin'ny Nofy Andrianjaka sy Diarra Nelson ary Priskara Kotoaromanana. Nandray feo Solofiry Andriambololona Nana Totosa Nofy Andrianjaka. Mbola tsy mifofoana ary izy menada. Afaka ny sa tokoa moa ny androko. Nefa na izany aza aloloha foazina ihany fa mangatsiaka ny sakafo. Raha tsy mba koa moria fa lasa maraina dia navelany korotana fotsiny eto ny reto zavatra rehetra reto. Aloloha foazina amin'izay ka. Manao mama? Ay, manahoana ianao? Tena mamy le torimaso ry mama. Ka zary zao efa saika hamoanareo dako. Tsy mila foazana tsony ahy. Efa elaela ihany ny taitra tao fa mbola ohatry ny nakaina kely. Mbola tsy taitra zany manao. Mbola tsy taitra mihitsy izy. Fiona nadrodroka anareo datao e. Nga hitany mama fa variana amin'izay amin'ny alina. Ohatry mbola nisy stage kely ny vitaina amenada zay tao dia variana tao zay alinako. Ka vita ve izy tao sa ahoana? Ka tsy namelanay raha tsy vita. Tonga nahita amin'ny ray amarena vao natory. Andriamanitra. Eny tsara zany fa na izany aza ndana aloha foazy ary manoa e. Nga efa vonona daholo ny sakafo maraina. Efa vonona daholo rehefa sao dia mangatsiaka indray e. Raha tsy vetivety ary hiakatra mo azy. Lehibe reto ny zanako. Ohatra ny tsy tsaroany ery le nitaiza azy fony mbola kely. Sambatra ery izay sy ratsimba. Nga efa lasa papary mamo? Efa lasa maraina izy raha tsy nahita nandehanana akory kia. Nga mo tsika misy mahita izay andana amin'ny papary manoa. Ary via hono ianao fa mangatsiaka reto sakafo reto e. Io e, ataovy dia mazotoana reo dafa za efa avy teoko. Hoay e, kaiky ndraiky natao mamo? Mba solosoloana isan'andro akiny sakafo maraina fa makaleo koa ngely mofo lava e. Misaotra mamo a? Ay, mazotokinareo a. Dia misaotra ary mamo. Allo fa nisikesika tokoa moa zany. Ary ainga ndriry manao fa mbola mita an'le stage manaraka amin'le jeux. Nareo dady efa tenenina foana amin'ny miarotory io. Aiza veraka izy dia amin'ray vao matory. Ka mahafinaritra ngely izy ry mamo e. Na izany azy e, mba tsy njovina ihany ny torimaso fa raha tsy ampy torimaso ange ka fahoriana rehefa aveo e. Ito zany ry mamo fa zay koa nge mbola vakansy. Eny e, na izany aza ataovy aloha sakafonareo da efa aleo aloha za hivadika aty amin'ny sambrako azy. Matory izy da reto raha tsy mba fa mba saika misy resaka tiako atao aminao. Resaka inona indray zany ry Pakoly? Ay, iny ianao koa zato dia fa resaka momba ny vola atao trano re raha tsy mba ny fidiran'ny mpianatra. Maro zavatra ilako vola fa ny vola napetraka ao tamiko ange efa ho lany. Isy tsy vao herinandro ve zay nahavakan'izay ny ankizy kinina sady ny karakarana n'izay fidirany zany. Ka mena dia melonge mila fiomanana ane zany da tsy be. Avy aloha aloha atory Pakoly a. Tsy hitanao nga ny asa ampiasaniko isan'andro isan'andro e. Ny asa ngera ngaty efa ho lava e. Fa ato ohatrany tsisy dikany aminao mihitsy zany fitenenako zany a. Fa na ny fitaizana an'ireo zazy reo ary ato ohatrany tsy miraharaha zany ianao fa ny asa lava. Fa efa voatokana ho anareo reny mpianakaviana ane zany ry Pakoly. Inona ny mbola anakinanao an'izany amiko any? Fa natokana ho an'ny reny zany no miteraka raha ngaty a. Aza manerikiry renao ry Pakoly a. Impiry akory any mba matory aloha tahaka an'izao fa ny androany dia vao maiko kotapainao indray. Ka ny fiainan'ny reto zanako ny tena mila resahana aminao. Zany ary izy hoe zanakako. Fa inona mihitsy raha ngaty ny tena mahazo anao ty a? Ny fahasorenana ramatoa. Sorena amin'izy ianao? Amin'izao tontolo izao. Kinona moa ny iterahana raha mila fahasorena an'izao tontolo izao? Akinoko aminao re zany ry Pakoly fa aza meridenao ako a. Azafady raha tsy ma. Azafady indrindra fa tsy za rery no niteraka an'ireo fa zaza ny rahantsika ireo. Ekeko zany fa ny rahantsika ireo fa saingy ny reny mpianakaviana ane hoy a efa natao hitaizy.
raha misy mafimafy loha de ataovy am'izay mampety azy fa raha tsy mba ndray loha tsy azonao am'izany. Efa lehibe ihany koa ireo zanakao reo ka mino fa mahalala ny ataony tsirairay avy. Mba makanenina aminao ihany ara tsy mba. Sa kosa ve tojony olana tsika mila vola lehibe ny zaza de izay no itenenanao azy. Raha vao resa-bola aloha de aza ampidirina amin'izany mihitsy ny lohako e. Ka izay nahita vola melomana andreo raha tsy mba. Asa izay ataonao any. Hafahafa ny nao zany. Avelao atorika. Marina tsy hiala andeha ary amin'ny salon ary ary mbola mitoy eo ihany ny sermonanao ary misaka sana tany. Fa inona loatra ary ty nahazo an-Ratsimba. To lasaka zitombelona izany to tsy mety sakafo. Sa ve mavesitra loatra ny teny nomeko azy teo. Mety ny asany tokoa ve ny makararo ny lohany. Nefa na izany aza tokony mba heritreritra ihany izy fa tsy vitako any reto zazy reto e. Sady efa melehibe ny ankizy ny sarotrarotra mitaiza azy. Inona re no ataoko e? Sy aleoko aloha atory fa to tako no fatin'ny heritreritra rereto a. Manirikiri sy mamelaka anazy ny fiainako izany ka. Aleo miala loto ohatrany fa na mbola amin'ny firy ary vao miditra dia tsy maintsy vonjena azy tsy dihana ny toerana tahaka an'izao. Mba meo dobla kely amin'ilay fisotroka iny anie azafady ry mademoiselle. Dia asio kely glaçon raha mety. Misaotra anao. Maninona koa ary tony toerana tony raha tsy misafiritaka be ohatr'izao. Manirikiri na maheno an'izany mozika mafy dia mafy izany ary. Raha mba nisy toerana milamindamina moa nafinaritra ery miaraka amin'izao rehefa izao. Ary izy koa ty tovovavy tamin'ny manantona ty handray izany famindrana. Ny tsikiny amin'izany tonga dia miandefa ty amiko. Aleoloha isaka kely fa ohatrany mba misy seza azo ipetrahany any itiko. Manao ela? Manao ianao? Mafinaritra anie izany fijerinao izany. Zany? Tena izany mihitsy ka. Tsy salasalana. Fa ono zay? Inona mba ataonao aty amin'itony trano fisotroana itony? Ary raha moa nametraka ny zava-fanontaniana izany aminao dia ahoana? Tsy mahagaga ka. Tsy hitanao nga hoe manala azy aka sa hiaraka nala azy amiko eto ndry? Ka mitovy ihany tsika izany ko. Mahafinaritra izany. Tafaray izany ny diso maninako. Raha mety dia hitako aketo mipetraka fa omeko izay tindrindry sa manahirana. Tsy maninona ka? Fa tsy dia be resaka ho ahy ianao izany. Andohako ny tafatafa ary tsara raha mifankalala angambany ko. Izany raha tsy mba zafy. Azonao atsoina fotsiny hoe Tsimby. Tsy dia azo azoko mantsy ry asiana raha eo aloha fa tsahaka ny reny efa papabe ireny ko. Fa ny mahafantatra anao izany azy Tsimba no ny anahy Iony. Iony? Mahafinaritra ery izany anaranao izany. Satra? Mba fantatrao fa misy dikany daholo ny anaranao entina. Ohatra ny anao izao hoe Ony. Tsara be izany. Any anaty fahanginana sy any anaty fitoniana ny tokony toeranao fa tsy aty amin'itony korotan-dava itony. Ary nanao ary ka? Inona ny antony hoe Tsimba? Tsimba kahidy, Tsimba miavonavina. Izay mety aminao dia misy akony daholo amin'ny anarako ka. Fa inona no ataonao aloha ary? Atao voatrano sotroina io? Izany ve? Sao dia mivazivazy aloha Iony. Ka tsy miany ihany ara tena marina izany. Karaha mamitampina eo ndraiky dia ahoana? Tsy mamy izany ary. Mora mamikoa ary aterinao any an-trano. Izany tiako be izany. Ka ataoko izany izay amamondrira mbola te hanohy ny fiarahana miresaka sy mitafatafa amindriako. Ianao koa izany. Mba hanao fitoby loatra nyty misotroko ty rysea. Azafady dia asivy glaçon ohatry nyty ihany. Io reny dia masotoa ary.
Misaotra. io mitoka hono dia aza manao mamy be io ilay fitenenanako fa ny vaovao akoatran'izay aloha Tsy dia misy ambara loatra. tsy misy vaovao ve dia andehandeha sy hivoaka ny trano tahaka an'izao za moa tsy mba gaga hoe inona ary mba mahatonga anao avy any amin'ny tony toerany tompoko Ka iva ny tenintsika toy zany hoe manala azy. fa mba misy antony mety ohatra hoe misy olana kely ndry dia mba hanala azy aty zany izy io dia ohatr'izany rehefa fe mitafotafo ao anatin'ny loha ny olana dia aty manala azy Hay, ary tontolo dia hainao. ka zany ho lasitra ray ihany tsika roko ka hono so dia mba afaka maheno izay olanao fa za ny mpamaha olany Mety andreraka tampoka anao eo raha ohatra ho teneniko anao daholo ny olako rehetra. aiza kosy ninonina ho olana any amindry rehefa vitako dia hovahako avokoa ka Vonana ampy azy zany ianao. vonona ho azy ary io ny Fa amelohan'izany raha mba sy voapekisa kely anankiray. ray ve dia ho ampy ry io ny afaka ataontsika 3, 5 Tsy maninona re. andraso ary mba asy io lapera 10 any azafady laninao reo so dia very fotsiny mantsy ny volako Rehefa tsy laniko ve tsy ompianao ahy. izay indrindra ka ifandrombahantsika eo io ka vonona ny eniny olanao any sady misotro ihany tsikako Tsy izany re tsy mba hitanao. Za io manko izao somary sarisahirana izay sady mianatra mitady asa. Dada sy neny koa moa izany any mba mivoatra be any dia miady re raha fiana ty andray ny vohatra ity. voalohany indrindra aloha io ny aleoko tonga dia mitsotra sy mivantana amiko Hoe tiako izany le miolakolany ohatra hoe misy fanampiana ilainao amiko dia teneno na inona na ohatrinona ihany koa dia vonona nampy anao raha fangady tsy maintsy misy tampony. tsy voaterika fa oeto aloha le olanao dia tonga dia lazao amiko izay tena tsy ampy aminao fa vonona nampy azy Ka zay nalefa ny dada sy ny mianatra ty andray vohatra nefa ny tsara ampianarako tsy arako dia nitady asa. ay ve tsy olana izay ka raha ohatra ka asa ny dadavindray mahita tsika mahita asa sahaza ndry tsara ka aza matahotra indry fa ndry io zany manofa trano reka ty amin'ny vilona Iye. ay ve raha ny tena marina ry ony dia tsy vitantsika eto ny resaka aleo raha mipitsitsika mifanome fotoana dia any ianao afaka milaza misimisy izay tena ilainao raha mety aminao Tsy maninona ka fa aizany nahitako anao dia ahoana fotoana antsika aleo angambany tsy hita mitotoerany ity tsony mety indray raha hoe any amin'ny restaurant ray lehibe sady antsika misakafo ahoana tena mety zay ka dia alainao azy zany raha hitako ny toerana misy anao hoe lazao amiko dia tonga any vao maraina mihitsy amaka anao koa maninona ry moa raha tirinao mihitsy azy zao dia amin'izay tonga dia hitanao ny tranonay tsy mampanenina izany ataoko daholo azy mety asambatra indry sady zany mitondra fiary aiza ho aiza aloha indry ny mody any Ampasapito. ay ve za kaikaikinay ihany io ka tsy maninona fa ho alaika eo indry dia aiza ho aiza ary Aleo fa eo amin'ny arian'ny bus fotsiny eny andranao tsy maninona ny tsaratsara angambany omendry larana telefony nako ay marina moa aleo fa omeko anao rehefa ny automobile fa akany akanjoko vetivety alony fangana ary miandry ireo ivelany ao Ny ato kinona moa mahagaganao amin'izany amin'ity andro sabotsy ve ary nakaiza koa maefa ohatra ny lasa mivoaka kely ihany izy ary mba nakaiza dady efa weekend ve rangahy dia mbola tsy hita ato an-trano ihany ny rainareo nga hita ohatra reny mahazatra reny ihany izy ngamba be asa be ngamba izy dia tavelany ampiasana ny ihany indray aiza kory maman dia nandro fety ary ve zany dia hiasa foana ko rehefa betsaka moa ny asa ataony afaka ninony tsika fa hono ary maman ary mba ahoana ho ilay inscription anay sy maefy efa ho tapitra nge fotoana andoavana azy ka efa nanipiteny tamin'ny rainareo ihany ary manoa fa aleo aloha hiandry azy mihitsy ka
Toa tahaka ny tsy ho vitako rery izy ity. Kizy ary ty tsy hita izay misy azoko. Tsy maraina, tsy atoandro, tsy hariva, tsy alina fa tsy mipetraka hatrany mihitsy. Ka mbola sahirana izy a. Asa tonga dia mametsy ny azy ndry. Karaha izao no mitoy dia hijanona tsenatra izany izay sy mahefako. Mandrasa retsy a. Aizany dia hijanona tampotampoka eo nareo menatany efa tsika mbola tsy mifampiresaka akory. Ka mba teneno ary izy ry maman. Izy koa ngera mba hitanay dia mba handresanay ihany e. Eny retsy a. Efa niresaka taminy aho a. Dia aza matahotra indri fa tsisy mijanona tsy mianatra izany eo e. Ary ndana amin'izay aloha fa anao zavatra kely ahy e. Ay, eny ariko. Fa inona ho azy aloha ka natao maman ato e? Zay indray Mano. Maninona e? Ka ianao nge efa teneniko foana amin'ity atendan-kaninao ity e. Ka ohatra lasa tenan-kanina be foana ngery maman vao tsy mianatra e. Zany le hoe kamo be tendako. Maman koa mba avy tany gote ary e. Jery moa zany atendandry retiko. Ty dia mandany ry mividy ihany. Dia raha mba hitandry ihany koa maefa dia asevo mody fa tsy arako ny rara ato a. Ie, merci maman. Jonia. Zay? Mahafinaritra be aho ianao e. Hitako hoe ohatran'ny lasa zatranao zany na dia fotoana vitsy ary ny aonantsika. Zany? Fa nahafinaritra anao ve aloha ny zavatra nataoko anao hatramin'izay e? Mazava ho azy moko. Tenenino raha mbola misy sempo fa vonona ny anatanteraka an'izay tianao anie ahy. Fa inona loatra aloha ny antony ry Tsimba? Zany vidy eo an-tanena ry iony a. Ataoko fa efa lehibe ianao. Na ny masoko vao mitsipalitra any aminao ary dia efa fantatrao. Ka aiza kosa moa ny amakiko an'izay any-tsainao any e. Ka tindrera ho tsoriko izany. Kanefa mba menatra ihany koa any ary iony. Ka ina nefa ny tokony hamenatra anao e. Tsika sainao ririna izao ny eto e. Zao ary. Ary aza miondrikondrika ohatran'io moa ianao e. Mba jereo aho miresaka aminao. Zahay mahafinaritra ery indrindrika aho. Tiako ianao ry iony a. Marina hoe raha Tsimba. Angaha kosa dia tsy nampozinao e. Tsy nampoziko hoe enao raha be ohatran'izao dia nampitiavana tovavy ohatran tiako. Zay ary aneo ary saika namenatra ary iony. Saingy ny fitiavana ane rehetra tsy mifidy taona izany. Moa tsy mendriky ny ho tianao ahako. Tsy izany ra Tsimba. Tsy mendrika hiaraka aminao na ifampizara fitiavana aminao. Fa ahoana kosa e? Ataoko fa manana zony amin'izany ianao. Ka raha oharina anie raha Tsimba dia ohatran'ny hoe zanaka vavy matoa e. Efa naveriko taminao teo ihany ry iony a. Tsy misy fetra zany ny fitiavana. Ianao ny antefany dia ino tokony hanjaka tanteraka ny aminy. Dia ahoana? Ianao ni raha Tsimba ka efa manambady aman-janaka e. Asory lavitra tsika any ry iony izay resaka faty aman-janaka. Ndriko ny tsy maninona na efa manana olon-tiana ary. Zaho moa mbola tsy manana olon-tiana e. Fa na izany aza sady haikatra ihany raha Tsimba ka. Ataovy toy ny hoe efa ela ny eonantsika ianao e. Na dia vao andro vitsivitsy ary. Dia amin'izay ianao zatra. Zany olona tsotra be. Ary vonona ny anao izay mahasambatra anao ary iony a. Tsy laviko anie zany e. Fa matahotra aho a. Inona ny atahoranao ry iony a? Ny miaraka amiko ve? So dia enatra fa tsy tahotra e. Raha Tsimba. Tsy menatra izany a. Ka ary salasalana ary. Ekeo fa meko se tianao ianao. Ataoko ho azy mahasambatra anao. Io fa tafajabako ty. Voatonoko tsara mihitsy. Tsy mahalala ny iony. Aleo fa ataoko amin'ny fanaovana azy amin'izay. Iony a. Varina be ne ianao zany. Mbola mandinika ny zavatra nyteneninao rehetra teo e. Ka ekenao sa tsy ekenao ny fitiavako ry iony a? Fantatro moa ny olana mahazo anahy. Efa notantarainao daholo zany ry iony a. Ary efa laniko sy nderatra any amin'ny kely ka hatrany amin'ny ngeza indrindra. Mila vahanao ary reny e. Raha izany tika tsy afaka niaraka sy ona mihitsy. Andray retsy. Tsisy dikany reny amiko e. Ary aza matahotra indray fa izay teneniny ny vavandray
ka mahasambatra ndry dia ho taterahan-Ratsimba. Ny tena mahaory azy ao Ratsimba dia ilay hofa-trano ka tiako raha hoe mba hasoronao amin'ny fanofana trano. Zany hoe anamboarako trano ndry zany tiandry ho lazaina. Aiza kosa e, ohatra hoe alohanao ny hofa-tranoko dia avy eo omenao asa. Ay ve, ohatrany tsy dia mety amiko le manefa hofa-tranoko. Sa ahoana? Za kosa ve ampiadana anao dia amin'ny trano hofaina no ampiadaniko an'ny anjelikeliko hoe tonga dia hanaovako trano ianao. Ratsimba, marina ve zany? Mbola sationana io ry io mbola sationana io fa ny akoatr'izay teneno amiko fa ho tanterahako daholo. Zay aloha ka teniko mamendalana eo any hafa. Ka aleo ary tonga dia ho tanterahantsika senao ny zavatra nampanantenako anao e. Zao andaotsika hanaingo zao dia zao dia ampijereko trano anankiray ianao. Raha tsy tianao dia afaka mbola manova ianao. Tena marina? Marina re zany ry malalako fa tsy mba mendrika no asiana oroka kely kosa ve zany? Tsy manina raha oroka ny tediavinao ka. Ary andray mamy aky zany ry io ely zany molotro zany tsy nisy molotro malandalanda loatra anao nitehaka taminy ko. Mbola ho pensisa Ratsimba, fa andao ary aloha tsika naingy. Andao ary dia aza matahotra ianao fa anao fety be tsika tonga any amin'ny trano hipetrahanao. Asao daholo izay namana mantsakaizanao fa zany antoka ny lany. Sady taly be zao zareo amin'izany. Andao ary. Mbola tsy matory zatonareo mianaka. Fa ino ny tia mahazo anao Ratsimba? Fa tsy fahita ny masonao ve zao e? Fa naninona manala baraka vatana ohatry ty? Manala baraka hoe? Dia anao ve tsy mba menatra an'ireo zazy ireo e? Kandana matory ndrery manova inona no nataondry eo Papa, fa oviana indray ianao mamotra zao? Tsy tokony hipetraka akory an'iza mivantaniana izany ry zanako e. Mandany ry manao matory fa aza mihaino izay redirediny io Ka tsy rariny kosa zao ry maman. Inona ny tsy rariny? Ndry zazakely indray ny andeha baiko anahy sao dia mba zany ny tsy rariny ko. Ka nareo fa sady alipody mbola mamy velona ohatr'izao ihany. Tanginy ty. Kay avela ho izy Ratsimba? Fa ahoana dia mahery fisika ohatr'izany ry papa? Ka rehefa tsy manaraka sy mamalivaly ny tenin'ny ray aman-dreny dia zay ny tsy azo anao. Inona ny tenin'ny ray aman-dreny teneninao ny amamona? Sa asiana raha tena lehilahy ianao? Fa mitady tonga le bakolo ty ataoko miparitaka ohatry ny vera. Asio Ina tatazo. dia sahanao tokoa Mbola mikitikitika iny bakolo raha ohatra ka mbola tsy ampy anao fa mikitikitika dia ino tatazo. sao dia mba tsy rariny Ratsimba. Ahoana ampiana ny rariny amin'izay Papa, fa ino ty ataonao e? Ary misaka sary koa tena areo daka be eo Andray ry papa, maefa. Tsy vety daholo izay manatsandry. Hitako koa raha nohadray le likala iny. Ratsimba, mandany ianao mivoaka fa hitatra zava-dehibe ty zavatra ty raha tonga maefa. Mandehany ianao Ratsimba mivoaka. Zany ray no lohatena. Sao dia mba tokonareo telo ny ray mialaky tranoko an'ity Zany ve mivavanao Ratsimba e? dia mbola tsy miakatra Ratsimba. Ahoana ny entana izay tokony ho entiny dia laso tenisany mivoaka amin'izay tany afatesa tenisany any. Tsy manaiky an'izany kosa Ratsimba. Dia anona re samby vola hitady any ianao. Fa dia manjanakaona izay mba farafaratsiny zany roanao rehefa tsy tianao fa aiza dia ny zanako ve? Ka rehefa tsy handeha zany nareo zavelao zany handeha ary masinandro androany tsy ahita ny Ratsimba andony
andringana tokoa nambaravarana tononareo. Fa tsisy azo ifampiresahana mety ve Ratsimba? Non, zay Ratsimba, Ratsimba, papa ho anverena. zay e, sira daholo nareo. Papa, lasa voaka kely any aloha manoa. Raha ohatra ka mitady anao maman dia lasa ny amin'ny namana any izy hoe. Dia lahy zany ary mahefa dia tsy mba hita namana mihitsy. Namana hoany? Fa ndinga tsy efa manana ny namandry. Ka ny zavatra rehetra mitranga ato an-tranony eny resahako e. Inona ny zava-mitranga eo ry manoa? Ndry ary nanino ty tarehindry? Toa mangana be. Fa nga dia tsy an'la mihitsy zany izay nanjo vonjy tamin'ny alina e. Tsy nahino an'izany a. Fa nisy inona ry manoa? Ka papa mamy be tamin'ny aly ireny zany dia tsisy ren'la mihitsy. Mamotaizy. Mamahoana koa? Roviana koa papa no misotro toka? Fa izy mamy be tonga teo tamin'ny alina koa. Nanakorotana amin'ny mamao teto dia vonoiny teto izay. Tsy mino an'izany ary manoa. Ka zany no nitranga teo ry mahefa. Mbola aonga papa teo? Lasa izy e. Tsy verina tsony izy tsy andingana ny tokoa ny baravarana itsony. Fa lasa hoany? Tsy verina tsony ahoana koa? Aza vao fa tsy azoko ka. Ka niady be teo a izy sy mamao alina. Efa mamisy tonga avany dia nroasiny daholo tsika. Dia tsy nety nandeha mamao dia lasa izy avy eo. Dia ho aiza hoany izy? Tsy haiko e, fa lasa fotsiny izy. Fa inona nefa mifototry le ady? Ka tsy haiko rery mahefa. Ela koa nge mba anarany ihany ny anadany efa lozany lamatory eo e. Ka tsy nifoazinareo ako. Ary toy eo aloha fondry dia miresaka tsara sika da e. Aleo fa rehefa miverina avy metseny maman dia verina eo aingana koa. Zay fa vetivety fotsiny a. Ary aingana lehilahy rehefa mandeha any a. Sao dia miverina indray papa dia hanao ny ataony eo. Eny rehefa tsy ela e. Sasoratrako ato Ratsimba. Ay, io ny fiarany ka aleo ato tonga dia hiditra. Fa fomba vaizana indray tsy tonga dia miditra ty fa tsy mba mandondony. Ka vatoko any ianao Ratsimba. Ay, mba fantatra moa hoe inona ny alako ny tokantranontsika. Ka zay no natonako anao. Tsy mba misy firesahana mihitsy ve ny amintsika sy ianao e? Firesahana inona ary bakoly a? Inona tsony ny anjary amin'ireny tokantrano ireny? Ka tsy fantatra ny izay mahazo anao Ratsimba. Tsy mila ho fantatra ao akory izay mahazo ahy e. Avy aloha harery. Dia inona mampivady antsika zany Ratsimba? Efa tsy misy tsony. Zany tsy nodiko ny trano tsony hatramin'izay. Sao dia mba tsy rariny Ratsimba, mba saintsaino ihany aloha. Inona ny tsy rariny bakoly a? Izao ataonao zao ka. Fa inona ny anao e? Maika mitany asa koa. Sady tsy tiako ny tongavan'olona efa malina ty ampiasana ty fa manala baraka. Fantatrao ihany ny toerako amin'ny orinasa. Raha tsy ilainao ny fisiko Ratsimba, tadidia tsara fa izy mena-da tsy afa miala aminao. Ay, dia hotsoroko aminao eto ary fa reny zazy reny sisany mampivady atsika. Ka zay nge ny anatonako anao Ratsimba, ny momba n'ireny zazy reny. Efa lehibe eo ary eny. Izy atao makatira ohatra ka misy zavatra ilainy fa tsy ianao. Na mijery anao ary marikoriko ah. Eny ary. Andeha fanay zany aza Ratsimba noho ny fitiavako anao nanatonako anao toy izao. Tadidio Ratsimba fa mbola tsy nity olona afa-tsy ianao ah. Zany ve moferana. Ekeko ny fitondran-tenanao e. Saingy ny tokantranontsika mihitsy tsy mety tsondro bakoly ah. Ka izay nge ny tiako antaninanao Ratsimba, inona ny antony? Nefa ianao moa ty dia aleo ngamba ny ankizy no ampanatoniko anao. Avy aloha harery zay antony. Andana ny lalanao asiana olona fa za koa mbola petsaka ny zavatra toko. Rehefa mahatsapatena fa mila izy da dia ataovy tonga ty ampiasana. Malalaka ao aza ny varavarana. Ndrisy, andao anao ary ahy. Zao zany sisa ny farafitiavanao azy ny lokalokanao teny am-boalohany. Raha naposiko an'izao ny fiainantsika Ratsimba, saingy tsy mitsahatra ny manatenanao Ratsimba.
mba hodiny atokantrantsika. Mandany ianao mody any manala baraka eto fotsiny ary tsy natao hitomanina ty ry bakolo fa aza dia mba manala baraka olona ianao Tsy nanala baraka anao Ratsimba fa fitiavako ny nampitonatona taty aminao taty. Ary mandehana ka marikoriko. Tena tsy azoko mihitsy fahinana loatra ary tia nahazo an-Ratsimba. Tena tsy naposiko mihitsy ho toy izao ny farany tokantraminay. Aleo aloha hitony kely fa sady mahamenatra olona no sao hita tetiko ny fahasalamako fa marary aloatra izany foko izany. Ary iza koa itsy anaty tomobily Ratsimba itsy. Aleo aloha natonako kely. Azafady fa izaka ianao raha tsy mahadiso. Hoatray, le raha matoty fa inona ny diranao amin'izany? Tsy izany mantsy fa fiaram-badiko anety. Vady? Vadinao izy? Ka araka ny teneniko anao to an'ny vadiko ty fiara ty dia gaga nahitanao olona tsy fantako ny ato anatiny. Izay nge ny antony antaniko anao fa izy ianao e. Azafady? Tsy manambady izany ny tompon'ity fiara ty. Na manambady ary izy dia izany vadiny. Hoatray, izany ny vadiny ary niteraka roa zahay. Menadany zanakay fa lasa ho an'izany Ratsimba. Azoko toriana amin'izany anie ianao e. Mitonantonana. Lasa ianao mandeha any? Andeha tokoa amin'ny mavevavy lehibe hafa ho handririka alakely Mbola kely loatra ndrika tsy njovy ny fiainandry fa aza dia mitonantonana. Ianao zao no mitonantonana midona amin'ny poto ioko. Ary lasa mandeha any ka? Manilingelina ny fahasambarako fotsiny. Andeha tokoa fa araka ny teniko taminao saintsainy ny hafarana. Reraka ary manoa enjana be koa ilay geografia nataony atoko. Lesona vaovao koa ilay izy dia tsy maintsy mifatoka be ary andao amin'izay ody aingana ka sao dia tara taksi be eto ndraika mitaraika aty tsika siny. Ka andao aingana ary fa nono ary manoa fa manino indriny ohatry manjetonjetoka sy tsy dia miteny izany. Hatry ny maraina tanitsika andeha hianatra mantsy dia ohatry ny tsy dia ahita teny firy izany ry. Maefa malahelo amin'ny papa. Aiza fotoana anotriny io no fantatro nefa malahelo amin'ny papa ndry mizaha koa ary mba malahelo azy saingy atao ahoana fa izao ny fanapa-kevitry ny lehibeko. Tena tsy naposiko ry Maefa hoe ohatr'izao ny fiainantsika fa dia inona loatra ry ny anton'izao fiovana be izao e. Aiza malahelo ndry tsy maintsy mbola ho hitantsika foana ny marina ary amin'ny zokondriana dia ezaka hikaroka an'izay tena nampiova amin'ny papa tao anatin'izay enimbola izay. Ka tsy mandeha amin'ny lonontsony enena ny fianarana ataoko ary ry Maefa e. Mila korazy foana ny fiainana ry manoa. Tsy izany rehetrarehetra izany akory no entina ho anafoanana sy ambana ny fianaranao. Ny azy izao ty efa tsy fidiny. Fa anao inona koa elahy? Ohatry ny nanapa-kevitra ary manoa hoe hijanona amin'ity fianarana ity dia hitady asa. Tsy mety izany ry Maefa. Vao eo elahy ny tena hoe tsy entina ambana amin'ny fianarana izany dia elahy indray nefa ity no mitady hiala amin'ny fianarana. Ka tsy maintsy manampy amin'ny mamanao ary manoa. Tsy vola tsotra ny eo am-pelantanany mbola miampy ny kolazintsika sy ny fitaovana rehetra ilaintsika ty am-pianarana. Mba tsy karotra indrimo fa maman efa lasa sady mahitsy volo mihitsy. Eny ary fa aiza nefa elahy izao no mieritreritra ny asa? Mbola tsy nanana eritreritry ny inona fa mitady eny aloha dia izay hita dia ataoko. Oay, ka tsy tomobily amin'ny papa very ry Maefa? Aiza izany? Io apita io? Ino marina? Tena fiaran'ny papa io? Jerengy jereo fa misakorokorika be miaraka amin'io vehivavy io izy ao anaty fiara ao. Hitako io ry manoa. Fa mba vehivavy iza koa ary tony e. Tsy anaiky amin'izao kosa raha izao no nandaozany antsika. Andraso aloha ry manoa. Inona ary ty? Aza tatetra otriny io ianao. Avy aloha mihitsy anantony eny e. Ataoko malala ny anarako tsara io ala vavy io. Manoa, mijanona aloha ianao e. Inona ary ty ataonao? Ka ho jerena fotsiny ary vela izao Andraso aloha dia mitony aloha ndry.
nitsika gnery manoa ny adaly papa ny adala tsy io vehivavy eo akory io mety nanadala azy fotsiny ka malahelo loatra amin'izao ahy e dia ahoana fijalia maman amin'izao tsika ane izao ro mahefa ny tokony azo tambitambo ohatr'izao fa tsy io vehivavy io e aza malandry tsy maintsy voahodintsika ny roan'ny papa fa zao teneko indray fa fao ny ranomaso dia mandeha any indray mamonjy fodiana etsepitetsy indray mandray taxi be fa za anaradian'ireo anaraka lany za tsy mety ry manoa aleo zareo no any fa mandeha any indray mody sao dia misy ilany mamantsika koa ohatranao eny ary e dia mba iangavila izy dada hiferina ody aza matahotra ho andry ary mahireza fa aza mitomany otrany io zay fa reny fa asa zareo any an-trano miona misaotra betsaka lesy nafinahitra be ny fety androany faly be daholo ny mpandeka sy ny sipakama rehetra ndry fa manina koa ty lahy iny ty mampanjetonjetoka ny lahy eo marary be ny lohako ka ampefanafody inona tsy mba manodidina anao eo sotro daholo izay laninao zany mihitsy ry io ny mankarary lohako fa inona ary fa ataoko daholo e sa atao masazy lahy mba hitananao andanany amin'ny olona mandeha miaraka aminao any misafosafo sy mifanorokorika ary mifampiondakondana tsy mba fa ilamy mitapy fa tsy hitako daholo angano nataonao teo sola sy efa antitra tokoa moa ka mahamenatra ny sasany mandiha efa impiry kory aho saika nitsangana angataka anao teo kanefa iny tovolahy iny foana ny nahafatifaty anao naloko mba nipetraka rezy teto tovolahy izy Mikaela ve dia tsy haiko intsony maro be ireo tsy fantatra amin'ireo iza ny tena sakaizanao tsy sakaizako izany reo eo tsisy mazaka andrefiko ireo ilay ihany manaiky tambatambazana sy safosafona ohatr'izao ny losolako dia angatahana n'izao rehetrarehetra izao andraiky kosy tsisy an'izany tsy mba ka reny efa hita maso reny ry iony ambony nitsipirofo mitohaka amin'ny tendako ary avela ho any dia hiakatry ny ambony atorika raha mbola mita ny fahafamponao ianao dia ataovy tarain'ny androzy mahafapo anao sy ny namanao tsy mba fa inona ary ty e andrasy aloha fa hoe zany renao efa hoe mbelahy ianao andeha atory aho fa marary be ny lohako mandreraka koa ty antony tozy ty aloha moa dia rahana fa tsy indrasy fa ho avy ary ahy e marinona mbola narahanao aty e mandana mandeha any ambany any fa mahanirikiry ataovy ihany ny sitraponao tsy mba fa inony ty mahazo anao ty e ny zavatra ataonao ihany ry iony momba rary ny reny ataonao reny maninona ratsorina amiko fotsiny fa natao angalana vola sy anome fiadananao anao fa tsy nomeniky nomena fitiavana andray tsy mba asarotam-piara ve ny antony izany tsy haiko intsony zany angamba natao hoe mity efa azonao an-tsaina ihany marina mihitsy ny voalazanao fa ianao aloha dia tsy hoatakaliko amin'ny Mikael zany mihitsy na isinina na isinina sponsa fotsiny ianao Simba tamadikisa ho ahy ianao valeranao valerako amin'inony amin'ny fahanterako sao dia verinao fa mitapina ary ny masoko ry iony fa ina ary ny tena tianao atongavany mitsotra ry iony aleo mifampitsodranotsika Simba tena mifonao re zany averiko indray aleo mifampitsodranotsika fa leo mifanenjika aminareo tanorahako sao dia verinao fa moramora ary zany sa hoe vita ny ilaivanao anazy dia atsipinao ohatra ho vorodamba tena vita mora mihitsy ry kiala kely tia ny vady aman-janako nandritry ny 30 taona ary ny lozako fa maika fa ianao voafiry volana ary ngamotsy ianao no nahavitan'izay nilainao tamiko saingy ny vavanao tsy miteny fotsiny niandrasanao za mihitsy nitsotra an'izany lazao fa tsy mariny zany
Ay, raha izay koa ny tadiavinao dia izay zany. Hitanao zany. Ary mandehana oeto amin'izay miforongona tanoranao hiala amin'ny tranoko fa tsy mila. Dia ahorolo miaraka amin'ireo koa ny entanao. Mazava? Trampoko? Sao dia mba hainao ara ny tokony andeha. Fa ngamba tsy tsara anao fa novidianao anaty trano ty ary ny soratanao tamiko. Miampy an'izay koa fiara natolotra ao anahy. Zay ny mavoanareo tanora ankehitriny. Tsy mamaky taratasy tsony fa voalambolambo ny teny. Aleo fa asehoko anao. Taratasy iny? Raha mba nandihy fianarana ihany ianao dia vakio io. Ary tokony io nitakiana voalohany fonivona mety anao fa hividy trano sy fiara ho anao. Efa namposiko zao mantsy dia naleoko ny aririka. Andre? Fino ty simba? Taratasy trano e, miampy ny taratasy ny fiara. Jereo tsara fa tsisy anaranao akory voafaritra ao anatin'io. Tsy vanina ianao. Matesa fitainganany. Ay me fitahanao fotsiny e. Misy antony nelanela taona nipetrahantsika senao e. Misy antony nelanela taona mampisaraka atsika e. Tsy nataotao foana fa 30 taona be zao nelanela atsika senao. Ndray. Aza mitomany kalakely voany nataonao ianao. Raha mba nanaja sy nikolokolo ny fitiavana marina tatapoka ianao ianao zay nantenaiko izarako ny tsy ambarateloko no nivadika tamiko. Dia tsy izao ny fiafaranao. Aza mitomany akory pe tsara vela tsy. Tsy mba aza dadratena tsy fonana ve ianao? Tara loatra zao iony efa naseho anao tamiko ny toetra tsy mendrika rehetra vao miseho azy hitondra fifonana ty amiko no. Lela paladire tsy mba. Tsy misy tsony zany iony ampy anao zay nataoko zay. Isaoran'Andriamanitra ary mba ho avelako anao daholo ny akoatra ny trano sy ny fiara. Oeto zay tianao fa tsy mampaninona raha vitan'ny fiainanao. Mbola tianao any ahy. Ty tsy mivavanao no nivoaka teo fa mitady fisarahana ianao. Tsy niteny an'izany ahy tsy mba. Oetiko ampitonona ny atsarotam-piarinao fotsiny iny. Leo ahy angamba mahay teny gasy ianao mivoaka ianao. Rehefa midinao ambany ao tsy mahenona dia olona iray tsony aza. Ary fanampin'izay ataovy masina androandroany tsy andingananao an'ity tokantrano ty tsony. Lasaiko fa tsy mpangalatra mantsy ianao vao miditra ny tranoko eo. Mandany ianao mandeha. Simba aza loana e. Lasa hoa. Zany resy mianaka ny zavatra hitako tany. Tohana sy tsy nahateny ara nahita amin'ny papa sy le vehivavy miditra tamin'io trano anankiray io. Efa ely zany ny fantatra fa tsy milasa taminareo menada. Zany ny mariny. Efa ela ny nahafantatra azy fa niraisiko tsy ambarateloko rery zany. Fa naninona ary mamora mba nitenenina anay zany Tsy mety animba ny fianaranareo menada koa zany zavatra zany. Ka zao potika hatramin'ny tokantranontsika. Tsy potika zany re io miverindreo ihany izy rehefa afa-po amin'izay ataony ihany. Ka mampalahelo ny ry mamonza mahazo anao zao Tsy maninona re zao tsy maninona fa mbola manana fanantenana azy fa ny fianaranareo da kosa miangavy anareo mba tsy ho sombainareo ny fianaranareo Aza mitomany aloha nareo mianaka momba an'izay indrindra ry mama. Ahoana anaka? Nanapa-kevitra aho fa hijanona fianarako fa hiezaka hitady asa aloha mba hanampiana fidiram-bola totokantranontsika. Ahoana? Mety zany mamoa. Tsy manaiky an'izany araka izy matoa mbola niezaka ny ampianatra anareo tiako mba ho tafitatra ny faranareo. Ka ny anao antsika ary ngery mamoa efa tsy hita tsony nitrosan'olona tsy voaloha maika moa fa raha mbola iampy ny akolazina amianada aiza ny tany alehantsika. Sady amin'izay koa ianao ty sady miamahiny matsatrako. Efa tongotra miandakana ny ary mamoa tsy maintsy tanterahako. Asa manao an'izany re anako. Za zao nefa nieritreritra fa aleo aloha mety le tomobile anankiray eo amonjena ny fianaranareo menada. Eny nefa ne io ry mamoa mba fananana napetraka papa ho atsika dia ho amiditsika indray vi.
Tsy maninona re zany, fa rehefa tafetinareo Menadava tsy hiverina ihany io e. Ary mba nanahoana marina nefa izay izy e. Nga moa tsika zao nisy nahita izay nefa rany any e. Alefa hiezaka hijery sy anangom-baovao any ahy. Mino fa tsy mainka hita vaovao raha andondonany amin'io trano efa hitako mipetrahan'ny zareo io. Fa aiza ho aiza moa izany trano izany ry Maefa? Loza ngery mamoa e. Fa loza inona? Tadidinao moa nisy trano saika hovidiany dady izay ty ry Akadindramamy, saika hoe anampiana an'ity tranontsika ity. Tadidiko tsara iny fa maninona? Ka any izy ilay sakaizany no mipetrakako. Ahoana tsara hoe? Izay nambarako anao zay a de tany nahitako an'izy ireo rehefa nanaraka azy Fa ny tsy azoko de novidiany ihany ve zany ilay izy fa nomeny an'ilay kialakely iny e? Aleo fa hiezaka any anadiady ary mamoa, de hitondra vaovao anareo mianaketry any. Fa tiany nangatahako amin'ny manoa. Ahoana lesy? Jerijereo tsara ny fahasalaman'ny mamoa fa zaho aloha andeha hanao an'izay fanadihadiana rehetra sy hitady ny marina rehetra ny momba ny papa any. Tsy fantatra mantsy izay mahazo azy any. Maefa, miangatahako aminao de tony tsara ny fonao Aza matahotra ianao ry mamoa. Matoa ngia la matohotra zao de misy adidina kinina amiko e. Ary zay aloha aloha andeha vetivety ahy. Ary nga manao tsy hiaraka amiko e. Any any mantsy ny lalako de any ry sady mandeha mianatrako. Ka tonga de mandeha any la fa ohatry ny marary ny lohako. Mandeha any rery manoa. Mandana tohizo fianarana ny zanako. Andrasy vetivety ary loha e. Ka be koa ne zahay e. Aza ka motro ny kia. Miandrindray ty tokotany atsy Ndry mampalahelo areto zanako. Anao ahoana tokoa reny efa ranay e. De ho sanatry ve? Sakafo nikarakarain'i maman e. Tena ela ndraitsika ry maman vao nihinana zao Ataovy re izay mahafapo anareo e. Hoanindre anako mazoto. Fa inona no tena anton'izao sakafo matsiro be zao ry maman? Efa ela mantsy tsy nihinana antoniko. Fa nga de tsy tadidinareo dahatsony e. Tsy ngery taona nahaterahandrainareo ndre andro any. Tokoa moa. Zany e. Izay no nikarakarako ny sakafo io rakisy mba hoentintsika atsiarovana azy. Tamin'ny heritaona ohatr'izao tokoa kay tsika ilay niara sakafo tato daholo. Tadidiko mihitsy iny. Alao tsy mba andrahoana amin'izany ty sakafo mafilotra tika. Sa ahoana ry manao? Mba sendra rahona nandalo lesy iny Sady mihinana ihany le nareo tano mba miresaka kely tsika e. Fa inona ny resaka tia maman resana? Ono ary Maefa, mba nanahoana zao ny asanao? Aoka, mandeha milamina tsara io e. Ary mieritreritra le chefinay hoe rehefa vita hono io asako io de tsy maintsy mamita hiraka any amin'ny faritany fa aza matahotra nareo fa vetivetika hono zany e. Zany ve? Tsara kosa ilay zaniko. Tokony mba fialan-tsasatra zao de mba miara manao vakansy amin'ny lahany Zay indray ndry ty zany de tia tena mihitsiko. Eny ho hitantsika io zany fa raha ohatra ka mety ry zareo de tsy maninona fa entina hatramin'ny maman. Sa tsy mazoto maman? Misy ohatr'izany indray ve ry Maefa? Izany ary no ilaiko amin'izao. Fa saingy ahoana ny tranontsika? Mbola ono ane zany e. Ary ohatrany misy mandondonona ane zany e. Eny tokoa. Mba mitsangana aloha manoa de endana mba jereo kely azafady Ndraso vetivety ary Oay! Papa ry Maefa! Papa? Raha tsy mba ve hono zany ry Maefa? Mpitsandro mamoa. Ampandrosoy aty izy ry manoa. Tena papa marina ve zany? Za tokoa tery izy tely mianaka. Manahoana daholo nareo? Manahoana raha tsy mba? Manahoana papa? Fatao hafahafa be ny endrika papa? Eno hafa, marary anga ianao? Tsy maninona ka. Tonga fotsiny afa fantatro fa ato daholo nareo tely mianaka amin'izao andro anio izao ko. Fa inona ny vaovao netin'ny papa? Oay, bon anniversaire aloha papa e. Avy aloha bisous. Arabaina marina papa. Natratra ny tsingerin-taona naterahanao ianao. Zay eto efa mba natsiaro anao ihany ko. Tadidina tsara mantsy le tamin'ny herintaona ohatr'izao e. Misaotra nareo Menadava aloha e. Ary efa fantatra nefa tsy manadino azy zany nareo e.
Fa Bakoly kosa, maninona ianao mangina sy malahelo endrika? Tsy mahafaly ianao ngano mifatongafako? Ratsimba, elany an'ny andro ianao e. Efa hito aho zao ry Bakoly a. Avia rehetra trandroko izany vadiko izany. Misaotra Ratsimba. De faly ary izy telo mianaka. Fa vao ny ranomasonareo fa tokony fivaliana ne zao navoaka ny vavanareo e. Ranomasom-pivaliana ny Ratsimba. Ary tsy roako izany vadiko izany fa tsy ngery-taonanao any androany. Misaotra Bakoly a. Misaotra fa tsy nanadino ianao. Tsy adinoko izany ianao Ratsimba. Tena manohana fotokoa papa sy maman zao fihetsika ataonareo zao a. Ary tena tsy napoziko mihitsy hoe hisitrangan-javatra ohatr'izao indray. Areza aloha ny atamin'ny papa e. Ohatra toy entiko miakatra any ambony. Ao anaty fiara alaiko vetivety mantsy. Aza misahirana aloha ndiry manoa. Angamba sakafo atoandro fotsiny ny arahakomana aminareo telo mianaka etiko. Tsy mbola nieritreritry ny hijanona mantsy. Fa ahoana Ratsimba? Ino ary papa? Fa tsy hijanona ahoana ianao? Mbola tsy androany angamba ho any iverenako. Mbola betsaka mantsy ny ataoko e. Aleo amin'ny manaraka miresaka amin'izany tsika fa ny tena hatongavako ifona sy hitalao aminareo telo mianaka. Papa, fa ianao mbola ninona e? Tsisy tokony hifonanao zany papa. Tsy maninona fa mamela anao raha izaho manokana aloha e. Satria mety havariana na aso lafaka ihany ny fakapanandra indray. Zay nge tsy nitana lahelo taminao e. Mamela anao zay Ratsimba. Mamela anao zay fa mbola manjaka ao anatinay eny ny fitiavana anao e. Fa mba ny any angatahako aminao kosa de miverena Ratsimba. Miandry anao ane ny vady aman-janakao e. Mankasitraka anao ry Bakoly a. Saingy mbola tsy mety zao zany ko. Aleo fa ho hita mendalana eo ihany. Misaotra fa namela nareo telo mianaka. Izay ihany ko ny tena antondihako aty. Ka mipetrapetraha aloha papa de alao hiarako mantsika. Mandehana ary manoa. Asivoko verara eo papa. Andrasana aloha e. Tonga de mipetra papa eo akaikiko eo a. Ohatsy nofinofy tamiko nivoaka ny tokony ambaravarana izy telo mianaka. Io manao mbola mangarangarana ihany. Maefa sy ny reniny reto tsy te hiala eo am-bavahady. Le faravavy keliko na de manaikitra mafy atam-poko aza ny fitiavana nareo telo mianaka de tsy maintsy afoko zany. Indrisy miverina alahelo indray ny ato anatina de fifaliana be aza ny ratsy tao anatin'ny ora vitsy. Tsy maintsy andao anareo ahy. Mahatsaba tena fa tsy mendrika raha mbola hitanisany fahoriana sy ny fijaliana rehetra mbola iainako. Na ny fanesakisahako anao zany ry Bakoly. Na tsy ny firarahiko anareo menada. Tsy ho zakako zakainy zany rehetra zany. Sary nofonofo fotsiny ihany sisy reny. Tsy maintsy ho avoky tanteraka. Aleo mandefa mampalahelo ary ito izy. Papa ary maman de tsy haiko tsondro manoa. Efa fatana mangatsika sisy ho hitantsika io. Fa naninona ho ahy izy e? Nisy namono. Samy mamono tena. Fa maninona ary papa? Ratsimba. Izao ve sisa ny farafitiavana nomenao anay? Papa. Ratsimba, ade inona loatra ho aminazo anao e? Mba valiva Ratsimba.
Bavaleo Arotsimba. Papa! Oay! Maman! Torany maman marina! Maheva! Ahoany? Oay, tena torany maman. Ao aloha manoa. Ao ampio aloha hibatana azy mosezetsy. Fa taiza koa ny felahy. Ka mbola niresaka tamin'ny retsy polisy rehetra ahy. Ao batainy etsy izy aloha. Eo rery olona mba ampio re zay. Koseo manoa. Maman! Koseo mafy. Ka mbola tsy matsaro ny izy ro mahify. Maman! Zay ka. Ifa fa miratra masony. Maman, efa matsiaro tsara ianao. Ratsimba. Maman, toneo aloha fo e. Aza manao an'io ianao e. So dia anahirana io indray nie. Fa tena ninona loatra ny rainao io ro Maheva. Ka mitonio aloha ianao e. Tsy ho voalazako anao mihitsy izay zavatra rehetra niresahako tamin'ny polisy rira tsy mitononareo mianakako. Fa inona ny tenenin'ny polisy? Hitao dia iny reny taratasy noentin'ny lareny. Reto ny taratasy milaza ny marina rehetra izy mianaka. Marina inona ry Maheva? Fa manome toky aloha nareo fa ho tony tsara alohan'ny amakiako izay ato anatiny ity Ka misy minazako moa fa dia amboarina ny saina anako. Ka lazao ary inona ao anatin'ireny taratasy reny? Zao ary misy taratasy karazany 3 reto. Ny voalohany taratasy napetraka dada. Ny faharoa taratasy mikasika an'ireo fananana izay nohariany dada ao antsika. Dia ny fahatelo taratasy avy any amin'ny dokotera manamarina ny nahafatesany dada. Fa narary zany Ratsimba? Eny e, araka ny namarany dokotera dia narary tokoa dada rehefa amataona maro. Aleo fa ty taratasy napetraka dada ty ngamba ny mitana azy rehetra. Ovakiko aminareo mianaka ty. Fa mba atonio aloha ny fonareo mianaka. Ka vakio lesy vakio fa miandry izay. Izy 3 mianaka. Mety efa tsy ety an-tany intsony no andraisy amaky ity taratasy ty ianareo. Malahelo ny foko manoratra an'izao taratasy izao. Saingy tsy afa manoatra. Natao ihany ny gobina tsy kelikely ny tsy ambaratelo tatapoko. Saingy misy fetra ny zavatra rehetra. Marary mafy ny ato anatiko. Ary mila tsy ho zakako intsony ny misaina ny fanitsakitsahana sy ny fanambahana ny tokantrano natsangatsika ary bakody. Mangotika sady menatra ny foko raha hivaky tamin'ny lary Maheva. Ary izany rehetra izany no antony tanako samboreriny tsy ambarateloko. Tsy ho zakako ny hijery ny endrikao mirotsatra ny maso ry faravavikeloko. Ary tsy ho tantiny saiko velively ahitanao iakohaka eto atratrako amin'ny andro tsy maintsy hamozanao aho. Izany rehetra izany no antony iray tsy maintsy anoratako nyity taratasy ity, na dia mangovotra aza ny tanako. Efa namela ianareo 3 mianaka tamin'ny ora nahitako anareo farany, izay tsy ngerin-taona nahaterahako izany. Tsapako fa ireny ny farafitiavana lehibe nomenareo aho, dia ny famelana ny vahotako nataoko taminareo. Hotsoriko sy ho tantariko toy ny tsy ambaratelo izay antony iray nampiova lehibe ny fiainantsika ka tonga tahaka an'izao. Saingy tiako hamafisina fa ny fitiavako anareo dia ny toetra tatapoko foana ary toetra mandrakizay. Efa taona maro no nibabeko ny aretina nikiky tato anatiko, izay aretina tsy sitra-panafody dia ny omamiada ny fo izany. Vokatra izany rehetra izany dia niteraka fahasorosorenana sy vakovena teo amin'ny fiainantsika ka tsy nasahako ny baboka sy ny laza taminareo izay fahoriana hoentiko izay. Fa fantatro fa tsy misy fanafany. Ny anyheriko dia nanala ny sorosoroko sy ny atitsaiko ka nahatonga fisaraham-bazana lehibe tamin'ny fiainantsika. Niezaka nitady olona ny tanisahana sy lasana izany fahoriako izany. Fa fantatro fa nampitrotraka ny fijalianareo 3 mianaka ny fahafantaranareo azy. Saingy tsy nisy azo antenaina na ny iray azy. Alohan'ny amaranako ny teniko sy ny soratro izay apetrako mba ho profit iray lehibe, fa vokatra izay aretiko izay dia efa lomaniko ela dia ela ity taratasy ity, ary niandra ny fahafatesana tontona ny varavarako. Ny any azoko atao sisa dia ny mijery no avinareo indro. Ny trano ipetrahako dia efa misoratra tanteraka sy feno aminareo 3 mianaka. Ny fananana rehetra ary ny arena izay ny ariko rehetra dia tsy misy misoratra afa-tsy ny anaranareo 3 mianaka ihany. Ekeko fa no avinareo iray manontolo ny ompanan'ireo
ka mirary fiadanana azo fahasambaranao anareo ribako ny vady malalako misaotra anao ny tahiry ny fitiavana sarobidy tanatin'ny fifanajana nandritry ny taona sy ny aonantsika. Fantatro amin'ny endrika ao izany teny amin'ilay fiantsapazana sy nampozoka fony atonga farany tany an-trano. Ho an'ny landrery lamatoa kely ny aiko maefa ny adidy lehibe eo amin'ny fiainana araky ny anarana nomena isy mamao any lahy engany ho reharehan'ny tokantrano tokoa ary ho fanateran'izay vady aman-janaka elahany arinany. Ry faravavy keliko araky ny safidina ihany koa dia manaingy sy manohy ny teninay mivady ianao hatramin'izay ary mbola noho izay teny sy anatra omen'ny sokonao anao. Aza malahelo foana fa atao fotoniny eo akaikinao mandrakarivo papa. Tsy nisy nanenenako ny zavatra nataoko rehefa namely ilay fara fitiavana ianareo telo mianaka dia ny famelana izany. Ny fara fitiavana izay omeko anareo kosa dia ireo ny herim-poko hatramin'izay ataoko fahasambatra sampiadana anareo ary ho valy ny zavatra rehetra vita anareo tamiko. Veloma mandrakizay ry ankoronako tiako indrindra eto tany. Papa, tsy anadino anareo. Veloma ry dada dia mandriam-piadanana fa voaray ny fara fitiavana napetraka ao. Ilay fara fitiavana tantara indray miseho nosoratany Iazara Andriamanalomanana. Nainonao ny feony Yarlala Lydia sy Iazara Andri ary Priskara Kotoarimanana niaraka tamin'ny Diarra Neufsensy Nofy Andrianjaka. Nandray feo Solofery Andriambololona Nana Totosa Nofy Andrianjaka.